anisangavelo umbiaumbilora bazetukuzani feno aravua avutra usady afaka merazy sange fafatesa avizitagna mignanazy tegnanazy sy nanomboanazy fagny olo ze nagnekenazy ranomeny ere olo minomitavandranazy ze nagneke fangarany dazarzanany zanany tkotre avizitagna mignanazy tegnanazy sy nanomboanazy fagny olo ze nagnekenazy ranomeny ere olo minomitavandranazy ze nagneke fangarany dazarzanany zanany tkotre dazanany zanany tkotre Saruvizai baya farahana miulu na pandalo viva inyana nuetu amisaya tau naure tere Saruvizai baya farahana mifuaza miarena saraiana manao bahasa fibebana menika tsara azamano mpwewi maso fotsiny fataovy ampitiavana pifalina semialuka amin'andria manitra miala sasatra eo amitsito anaruna anao aminy elanizy ahita fiarofana iana ze mialaka amin'andria manitra miala sasatra eo amitsito anaruna anao aminy elanizy ahita fiarofana iana mifuaza miarena tsara iana manao bahasa fibebana menika tsara azamano mpwewi maso fotiny fataovy ampity
vahaony oloko vahaony oloko farana natao ampafatarana anao ny fomba fiady fandravana ireo herinaizina sy ny heriny fanaritsireheta izay mifamatotra eo amin'ny fiainatsika ary ho fanapatapahana ireo ozina izay mamatotra ny tokantrano ny fahasalamana ny fidiram-bolana manomboka miarabanao amin'ny anara maheran'i Jesosy afaka mifankahitana isika ary afaka mifandray amin'ny alalany ity fahita lavitra ity. Pasteur Isidore Andrinirina no miaraka aminao anioal amin'ny alalan'izao fandarana izao dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy any anatin'ny tokantrano misy anao any ny tenanay. Ny namana Justin no mapita ny sary sy ny feo any amin'ny tokantranonao ary ny namana manandafo kosa no maka ny sary. Ivavaka isika raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy midera ny anaranao lehibe avo indrindra mahery indrindra ny anaranao no ando alehan'ny loalika rehetra any an-danitra ety an-tany hatrany ambanin'ny tany. Ny anaranao no ideran'ny lela rehetra an'Andriamanitra raha izay namorona ny izao tontolo izao. Hiteny eto ianao androany amin'ny alalan'ny mpanomponao matoky ny fananao masina izahay fa ikasika folo olona maro ianao androany ary anome vaolana anome hevitra satria tsy tambo isaina mihoatra lavitra no nisan'ny fasika eny amoron-dranomasina ny hevitrao, mihoatra lavitra no nisan'ny kintana eny amin'ny lanitra ny hevitrao ka toroy hevitra izy efa lany hevitra Andriamanitra ome hoery izay reraka sy trano izay marary tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ya androanisika dia andre tenin'Andriamanitra izay ahasoa ny fiainanao manasanao anatin'ny minitra vitsy izay iarahantsika eto androany eny anelanela ny tenin'Andriamanitra eny isy fiatoana kely any dia misy sary ho ampitainay aminao satria tamin'ny alady teo iny zany nisy batisa lehibe natao tetsy amin'ny plage Zamotel nanodidina ny 20 zany hoe 9 ireo rahalasy anabavy resy lahatra hanolo tena ho an'i Jesosy Kristy dia niroso tamin'ny batisa tao anatin'ny ranobe izany. Marina fa nisy hetsika lehibe natao teo amin'ny Banjatoalaza nitoy tao amin'ny trano fivavahana vaon'oloko ex of Matapasika Majangabe fa tsy ireo olona nanatrika ny fivoriana tamin'ireo 2 andro ireo mihitsy no natao batisa. Ny tiako atongavana dia zao hoe tsy hoe olona taitaitra nandre tenin'Andriamanitra no nampidirina tao amin'ny batisa fa olona izay efa nandre filazantsara volana maromaro izay nisy aza herintaona mihitsy dia resy lahatra androso amin'ny batisa efa nampianarina ny tenin'Andriamanitra ny fady hanina 3 andro nankabiazan'izy ireo ny voady izay vao naroso tao amin'ny ranon'ny batisa azo antoka vaovoasoratra any an-danitra ny anaran'izy ireo raha maharitra hatramin'ny farany ireo olona 9 ireo ka mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy miemotra dia andova ny fanjakan'Andriamanitra tsy overy any amin'ny elo ny fanahana. Zay ny amin'iny fa androso ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika androany. Ovakitsika ny ao amin'ny bokin'ny Matio toko 5:10 dia ovakitsika manomboka amin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Matio toko 5:10 dia ovakitsika manomboka eo amin'ny 1:20 rehefa hitanao any amin'ny baibolinao zany dia toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona na hoe mamindrafo amiko tompoko zanaky Davida ny zanaky vavy ampahorin'ny demonia loatra. Fa izy tsy namaly teny azy dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy na hoe roa izy fa miantso mafy ato aorintsika. Ary izy namalika na hoe tsy nirahanao afa-tsy ho amin'ny andro very amin'ny taranak'Israely. Fa nanantona ihany raha vehivavy dia niankoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namalika nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny amboa-kely. Fa hoy raha vehivavy marina zany tompoko fa na dia ny amboa-kely aza
mba mihinana izay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra ny tompony any. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tonga avy aminao arak'izay rinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Raha zava-nisy teto dia nisy vehivavy anankiray Kananita zany hoe avy any amin'ny tany Kanana, nanana olana izay tsy voavahany intsony, tsy voavahany dokotera, tsy voavahany manam-pahaizana, tsy voavahany ombiasy mpimasy, tsy voavahany olona noheverina fa manana fahaizana manokana momba ny aretina. Mety ho professeur io, tsy haiko. Ny problème an'ity vehivavy ity dia ny zanany vavy ampahorian'ny démonia, ampahorian'ny fanahy maloto loatra, ampahorian'ny fanahy maloto. Fa nandray ny anaran'i Jesosy izy avy tamin'ny faritany Tiro sy Sidona nisy azy, dia nivoaka avy amin'io tanàna io izy no niaona tamin'i Jesosy Kristy, ary dia nanomboka niantso ny anaran'i Jesosy hoe ry tompo zanaka Davida ô, mandrafo amiko. Fa ny zanako vavy ampahorian'ny démonia loatra. Tafahoatra ny fampahorian'ny fanahy ratsy azy, tafahoatra ny fampahorian'ny fanahy maloto azy, ka tsy zakako intsony. Mangataka aminao a, vao ny problemako, sotrano ny zanako vavy, fa mafy loatra ny mahazo azy. Zany no hataka nataon'ity vehivavy ity, satria navesatra loatra ny fony, mafy ny ady natrehany. Marina fa tsy le zanany vavy narary no nitaraina tamin'ny tompo, fa ity vehivavy ity natsapa hoe navesatra loatra ny fony, mafy taminy zava-misy, izy no nitondra nienta mavesatra ny zanany teo anatrehan'ny tompo. Mamindrafo izy fa ny zanako vavy, mafy ny mahazo azy. Baiboly dia nilaza fa Jesosy tsy namaly teny azy akory, nangina Andriamanitra, tsy niteny Andriamanitra, tsy niteny na a na o na e na i, tsisy teny mentiny namaly an'ity vehivavy ity. Fa zao tsy vitany hoe tsy niteny any izy, fa ny mpianatry ny tompo, ireo olona noheverina fa mpanompon'Andriamanitra, ireo olona noheverina fa manana toe-panaharaka an'Andriamanitra, efa nampianarina ny filazantsara, nampianarina an Jesosy Kristy, nampianarina ny sitrapon'Andriamanitra. Ireo olona ireo ndray no nanroka an'ity vehivavy ity. Fandroanan-kolaka ihany nataony, izy ny saika androka nefa tsy nasa, fa ozy izy tamin'i Jesosy hoe roa izy fa miantso mafy atao retsika. Tsy zakany reto mpivavaka reto le antsoantso an'ity vehivavy ity. Tsy vitany hoe nangina Jesosy, fa mbola noroana ihany koa izy, nasainy noroana ihany koa izy ranomarina. Roa izy fa miantso mafy atao retsika. Ry havana, indraindray ianao no nivesatra miseho eo amin'ny fiainanao, no ny fampahorian'ny fanahy maloto eo amin'ny fiainanao, mety ho fampahorian'ny aretina, mety ho fampahorian'ny trosa, mety ahiliky ny olona ianao ka tsy misy vidiny, tsy misy valeurany, tsy misy lanjany ny fisinao, mety ataon'ny olona tsy misy dikany, ataon'ny olona tsinitsininy ianao, tevatevain'ny olona ianao, esoeson'ny olona ianao,